alahongo koa zany tena maro zany raha agnatiny ao. Ohatsy am'izay zany ao zany ro fagnatodizany ireo hazan-dranomasina. De zay zany ananjao tena miezaky miaro an'io alana io. Ary eritseretinay koa zany taranaka afara mandeha aminay igny hoe manao ahoana ny ahazo andreo, manakory ny fiainandreo laha ohatsy ka mbo mitohy zao tsy fiarovana ny alahongo zao. Miaro ny nofin'ny tany alahongo laha raha tsy misy zany salamina hoe rava sisiny raiky aminay ihany. Laha antsika mahatafita ny fiarovana ny ala tiky de hitombo ny velomam-pokatsika amin'ny fokotany misy antsika eto. Ankoatra ny fanentanana nataonay zany de mamboly hazo koa zahay. Mamboly mezaka zany zahay mamboly ny hazo famaty reny satria misy famaty moa raha reo. De mezaka zany zahay manosika aniny avao zany mba ho hipody tontolo maitso ndraiky zany alahongonay ambaka vahoa. Zahay amin'ny fondron'ny fotonao misy polisinala zahay. De polisinala-nay io zao misafo indroa isam-bola. Mana smartphone reo. Andesindreo mana GPS reo. Ahafahandreo magnala sara ny zay raha tsy mety anaty ala ao de andesindreo tanaty amizay de laha misy zany tena mandeha kadalana tsy maintsy ampiharina dina de ampiharinay zay raha zay. Vahaolana maharitra amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny fisian'ny alahongo. Araky ny efa nambara teo aloha moa zany de hoe ny alahongo manana an'izay ambony de ambony amin'ny resaka fisintomana ny entana mangeja fanana. Ny alahongo dia tafiditra ao anatin'izay natiora zay hitondrana vahaolana mba ahafahana miatrika an'ireo défis sociétaux maromaro fa indrindra raha tsy teny ako ny resaka fanjarian-tsakafo. Ny alahongo dia anisan'ny toerana anankiray iveloman'ireo hazan-dranomasina izay ataon'ny olona sakafo. Ka rehefa misy le alahongo misy ho azy zany lay vokatra anaty ranomasina afaka ataon'ny olona sakafo. Ny famerenana amin'ny laon'ny alahongo dia afaka mamerina an'izay fiarovana an'ilay tanàna amin'ny sisin-dranomasina zay tsy ho kondrika, tsy ho mora ho tratran'ireo tondra-drano sy ny sisa zany. Eto de mbola manentana hatrany an'ireo mpiatsehatra rehetra ny ireo tompon'andraikitra isatsokajiny fa indrindra ny vondron'olona ifotony mba ho saro-piaro ao anatin'izay fitantanana sy fiarovana alahongo zay. Manentana surtout zany zahay ifotony aloha voalohany indrindra mba tsy hanapatapaka ny alahongo. Manentana antsika iaby zao mba ho saro-piaro amin'ny alahongo ataontsika io satria io zany no tena manampy antsika amin'ny resaka velomam-po satria ao fanatodizan'ny fia reny ao iabiaby zany de laha tsy misy alahongo rava tanatsika amin'ny sisiny ndraiky.